Kolo FM manolotra ho anao angatry dia montra tantara nosoroatany Rado Andriany Aina ovelomin'ny tapapiroany Christophe Rabearmanana miaraka amin'ny ny vola tiana Rajoelsoa Saoly Rakotonanahary nandray feo 4 nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero tompona andraikitra sy mpanatotosy tapapiroany andro voalohany Andrina ahoana ihany amin'ny mariazintsika aza mbola korontaninao aloha ny saiko hoe fantatro tsara fa mbola be ny zavatra miandry atsika amin'izany a ka zavatra tsy maintsy rosoana ange zany sany ianao tsy vonona ny akavady aho vonona ny akavady anao tokoa ary dia mondra saingy aleo miandro fotoana zany vola be ainge no olaniana amin'izany ay iny ianao koa atao tsotsotra ka tena mahandreraka mihitsy ianao ry dia mondra ka efa miteny aminao aho fa mbola tsy amin'izany zao ny saiko dia mbola korontaninao amin'izany ihany sa tianao angalatra ary ve ay zany koa ve dia matezitra anao e ka nahoana moa any tsy ho tezitra ka efa azavaiko eo aminao fa mbola maro ny zavatra tsy maintsy miandry atsika amin'izany mbola misisika ihany ianao ka tsy fidiny amiko angerindriny e mba tereny dada sy neny koa ay raha zany aza manahirana anao dia alefa hiresaka amin'ny zareo endray ary koa miady le tsy ny saiko ryjona fa misy inona ry zay ho avy eto Madagasikara inge le tsy mialy dia inona ny olana fa ngamonareo mbola miaraka ka mbola miaraka le tsy zay sady tena tiako izy nefa teren'ny avy any Diamondra nambady any Diamondra nge dia zany le tsy no mamako ny lohako amin'izao zany verindrina dia atao amako loha angamo ny fitiavana hifanerena tsy hifanerena tokoa saingy be voka nge le tsy Diamondra be voka dia misarana reo fa ny zaza hifanampiana tsy hitako ange zay olana amin'izany tsy mora letsy tsy manaiky an'izany ho any avy any Diamondra reo ray aman-dreniny ny tena tsy mety tsy maintsy mivady hono izay ary tsy maintsy atao aingana dia aingana ny fanambadiana satria manala baraka hono izany enjana tokoa aloha ny an'lahy inona moa zany fa dia afoy le sy zany mialy tsy tiako ho an'olo-kafa le tsy mialy tiako loatra izy ary tsy avelako lasa n'olo-kafa ny fitiavany dia raha tadiavina zany ny an'se fa aza be tarainy salama ve ny malalako zao hitanao efa ny forma tsara zao ka ianao no manao ana mbola tsara kia fa ny alahelo anao mibetsaka ro taona be zao ve letsoko eny akia tena mafy aloha hitako ny taby kely mihitsy ny saiko nandritra izay fotoana tsy nahateo anao izay zany io tena marina ngeki izany malaly zany faiza aloha ny restaurant mba tianao indrindra dia antsika no misakafo ianao koa aza dia misahirana loatra ka rehefa azo hisakafoanana fotsiny dia zay tena tsy ekeko kosa aloha zany roa taona tsy nifankahita ve dia tsy mba hanao an'izay mahafalifaly anao kosa ka ndao ary hoeto fotsiny aloha ny fiara dia antsika ny mahita azy
rehefa nandinika ary dia mondra dia aleo mifampitsodranotsika. Drina fa nisy inona tsy misy inona ka fa napahakevitra nyraisiko fotsiny izay. Drina fa kilalao ve ny fitiavana aminao e? Tsy kilalao kanefa koa tsy hifanereny e. Dia ahoana zany ty zaza atao kiboko ty? Ary ireo ray aman-dreny koa no menao toky ahoana? Ny zaza raha izay zaza ray tsy olana e. Azoko ty izay iny eo afaka manampy anao amin'ny famelomana ny koa nefa raha momba n'ireo ray aman-drenynao indray lazao fotsiny izy ireo hoe tsy vonona indray dia vita e. Fa inona fideranao any amianakavy e? Inona marary nge zany ary dia mondra e. Sady tia mason'olona ety ny fialanao tahaka izany. Ka lehilahy tsisy saina e. Bevokanao dia izany ny anaovanao zao ary aleo fa ho alamintsika ny olana e. Midira aloha ianao ato anaty fiara ingana. Tsy mila fanazavanao ary Ndrina, tsy mila fandaminana avy aminao koa. Mazava izao fa tsy manam-pitiavana akory ianao. Izany tsisy saina ka nanaiky ny rebebenao. Diamondra aleoko hohanitra nga. Mandrosoa e. Manao ahoana ianao? Fa nisy inona hoany no toa mivatravatra be. Tsisy inona ka. Aleo ny sary ny ilaza azy. Fa taiza nahazonao an'ireto sary reto? Mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Everinao fa tsy ho fantatra ngany zavatra fieninao dia raha hitanao koa nefa dia maninona e. Tsy efa nilaza taminao moa fa tokony ho faranana ny amintsika. Dia izao ny antony isarahanao amiko lehilahy tsy vaniny ianao Rindrina, lehilahy tsy vaniny ianao. Ka zay filazanao azy tsy raharahako e. Efa fantatrao iny ny marina ka jaranao ny mieritreritra sisa. Tsara ny nafantaranao an'iny. Sany mba vavanao dia tena tsy misy dikany aminao mihitsy aho zany. Ianao tsy manisy dikany tenanao e. Rehefa fantatrao fa tsy tianao tsony dia tokony aionina ny fonao. Fa dia efa iny koa solonao ka tsy hitako tsony hoe inona mbola antenainao aty amiko. Dia milomany ianao fa ho sarotra ny tantara e. Bevokanao dia izany nanaovanao efa vitanao ny filanao tamiko lamamy tsy menatra ianao samy laza eto masiko fa iny no soloko. Mavesatra aminao ny valon'izao. Ka tsy raharahako zany e. Reny fa ho restoro. Eto amin'izay ny anaovako an'ity androany. Nanimba ianao Rindrina ka tsy maintsy ho simbako ny miaraka amin'ilay kiala tsy vaniny io. Fa tsy Diamondra ve ty tamin'ny manatony ity? Ay, tratrako tsara. Manajateny ianao ry Diamondra ary mahalala tsy tiana. Fa izy io Rindrina Vehivavy adalaka io Izany vehivavy adala sa ianao ny lehilahy tsisy saina? Tsy azo. Aty ianao fampitatana ny vehivavy nefa ny renjanakao aty tsy voakarakara. Mialahy ianao fa mitapy e. Aza vao tsara aloha fa tsy mazava amiko Eno tsara ary olo tia Rindrina. Maninona? Ary efa ho atao fisehoany izay satria efa bevokany bevokany 3 volana zao. Azondry izany raha izay mitindry ho fantatra. Ndray Rindrina, vitanao ve? Olona mirediredy io ry mialy andao andefa tsy Vitantsika ny toy eny e. Tsy maintsy korotaniko hatramin'ny farany mazava. Rindrina, tena lasana isy fa misy inona ry se ino olana efa nilazaiko an'lahy iny letsy
fa mbola mitoetra amin'izao anga izy iny. Ady tsy vita e. Tena vaky ny saiko ankehitriny mandinika azy eo atao. Raha ny hevitra aloha dia aleo le tsy manambady ny Diamondra. Ka tsy mihety tsony letsy zany efa fantatry Diamondra ny fiarahana sy mialy e. Dia ahoana ozy izy ka? Hokorontaniny hatramin'ny farany hoy izay e. Izay ny farateniny. Dia inona moa izany fa omeko alina amin'ny mahery e. Dia tena mbola isangisangilina ihany nge letsy izany ro joniny e. Tsy amin'ny latiko letsy ny toerana. Efa nanoro-hevitra ny se angerindriny e. Ise no sarotra atoroko dia zaka ao izay vokany e. Ilozako aloha se e. Eny letsy e. Tena hitadiavako fikanao ry Diamondra. Ny maty ihany mantsy ny tsy miteny. Dia ahoana? Aleoloha antsona re. Allô? Oui? Mba afaka miona amiko vetivety ve ianao? Tsy te ahita ny endrika ao Arindrina. Ka misy resaka tiako atao aminao ange e. Ataovy amin'ny finday ny resaka ao e. Mila miresaka mivantana aminao mihitsy a. Eny ary fa ho avy aho e. Leza ny ahitako anao. Jereo eny amin'le restaurant fisakafoanantsika iny a. Ok. Ka inona ny resaka ataonao amiko e? Resaka inona moa ry Diamondra fa mahakasika ny fiarahantsika e. Inona tsony moa mbola ho resahanao amiko? Tsy efa vita an'ilay vavabe reny daholo e. Eny re. Aza atao po reny fa io zanatsika io re jereny e. No aviny io no mila banjinina. Fa nga saraka tany ka zao vao manampy tamby ety. Ka tsy atakaloko anao velively mihitsy raha vehivavy tahaka an'ina ry Diamondra. Mba fanalana andro fotsiny re reny e. Ay, ka inona raha ny zavatra ho resahanao mahakasika ny fiarahantsika e? Zao Diamondra. Aleo hirosona ny rahantsika ry Diamondra. Ary ifonako aminao tsy nentina ataoko taminao. Ay moa ka mahatsapa an'izany ihany ianao. Eny re ankiry malala. Tsapako dia tsapako tokoa ny fahadisoako taminao Diamondra. Ahoana? Mamela avy ianao? Mamela anao Arindrina malalako aho. Andray. Misaotra ki malala. Andray izany hafaliako. Izany. Ary eto amin'izay no anaovako anao ry Diamondra. Indrina, dia ahoana izany le rahavaviko? Aza manahy ianao fa efa nisaraka taminy a. Ntso, dia ahoana ny enoko an'izany ka? Ataoko makotrokotroka be mariazy tsika. Izany ve? Indrina, faly be ah. Izany ve raha hafako. Oay, tena tavela ry amin'ny WC arika iny finday ako a. Mba azonao jerena vetivety ve? Ndrasa raha jereka e. Enao koa be fanatonona ka. Ndanainga anara aloha fa zany do mivola lantsika teto e. Eny ary, vetivety ah. Ary aleo araraka atao anatin'ny veranao aty ry Diamondra. Raha mpitso maraina ihany dia efa anainga ho any amin'ny mandrakizay ny fanahanao. Tena tsy hitako tsony le chéri le izy a. Mety adinonao tany amin'ny toeran-kafa angamba. Tena adinoko tao amin'ny WC mihitsy ka. Izany. Fa mety efa nisy nahita izay e. Ao fa hividianako vaovao ianao e. Aleo izany ho any fa farany io ranom-boankazo io dia ndaontsika andeha. Eo ary. Iny entansotrony. Izay ny aminao ry le kala vavy tsy manakambo ty a.
atao velomatra eo ny tany fa mahanelingely lany fiainako ianao. Ndao ary fa efa laniko e. Ndao ary. Ndry fa nga mbola tsy hain'ny seny vaovao. Vaovao inona ry sea? Maty ho maly alina nge ho ny diamondra sakaizany se. Maninona tsara hoe letsy ry joanina? Zany e, maty alina ny diamondra. Raha araka ny filazan'ireo mpiray-vodorindrina dia toa hoe poizina hono nahafaty azy. Fa iza nahaino lany zany e? Misy bandy namako izay mpiray tanàna aminy ao e. Io no nilazan'izany tamiko. Ka nahoana ry any tsy nilazan'ireo havany ka? Dia tsy haiko indray ry se a. Mety hoe nareo le miady lava gambako. Na izany ary reny zanako ane diamondra e. Ary zanako no akipony. Zao dia zao ihany dia hoanika. Eny ary aleo fa ho alamindamiko ato ny asany se. Misaotra letsy a. Oay, dia azafady ry se a. Mamangy amin'ny fahoriana e, raha riva mandalo any. Misaotra nampionina ry se a. Zay fa lasa aloha e. Eny ary ndrina. Zay diamondra. Tsara le venana tototry ny tany any. Dia vitako tokoa moa no namono azoko. Raha tao angeny kajy dia olona roa zany ny ray vonoko e. Diamondra sy ny zanany tao akimbony. Dray. Ny zanakay moa zany e. Tsy andefa fisainana lavitra ny amin'izany so hitapy eto ka. Rehefa maty izy a dia aleo andram-pihedanana any. Mandro soa e. Mba nahoana ianao? Diamondra. Iza? Ohatray mialy. Ay dia efa diamondra foana ny antsona. Mody hoe sipa tsy sainy, tsy manakambo e. Nefa renao ila ho lasa tala aminy. Mipetrahy aloha anao fa aza mitabataba eo ka. Ka tsory fotsiny rehefa izy ny vadinao e. Aza miteniteny foana eo anao fa zavy anambady maty. Fa maty ahoana ry ndrina? Maty tamin'ny talata iny sipa iny. Nga? Fa inona nahafaty azy? Atao hoe maty namono tena moa ny. Ay! Rehefa zahana manko ny razana dia hita fa pozina mahery vaika ny nahafaty azy. Zany ve? Zany e, fa orosoko inona aloha ianao e? Juliette Somena fa mangetahita be ah. Ay, andraso vetivety araka malala. Ok. Tena ohatra ny mahalasa saina iny teo iny ka. Dia diamondra zao no hitako niditra ny varavarana sy miarahaba. Kanjo, mialy tampoka teo. Hafahafa. Tena hafahafa. Ny saiko ary ve efa lasa be any aminy e. Dia lasa toy ny mahita azy tampoka. Laly zany. Vetivety ianao zany a. Ny aty ngamba ela fanaovan-javatra zany e. Fa mamaky amin'ny fahoriana aloha amin'ilay reny zanakao maty. Zay indray ianao ry mialy a. Tsy efa lazaiko moa ianao hoe ajanony any zany resaka izany. Fa hono aloha e. Ahoana? Tena be voka tokoa ve ny tovavy iny? Ohatrany tsy mazava tsara amiko manko momba azy hatramin'izao. Tsy efa nazavaiko taminao ve hoe sipako taloha iny e.
efa tsy tia azo tsony fa izy no misisika so mbola te hiaraka amiko foana. Zany koa fa de mahatezitra akany ianao tsy nasinao resaka daholo zao karazan-javatra rehetra zao ko hatramin'ny olona efa maty ary avy dia mbola tsy kerainao ihany. Re okizay rehefa mahatezitra anao ka okizay rehefa mahatezitra anao fa Ndrina ianao ve izany fofony izany voaniditra io varavarana eo dia naharehan'izany. Fofona? Eno fa fofoninona ary miala? Tsy haiko, fofona maimbe no henoko. Tsy ireo mihitsy aloha izay angan'izany fofona izany fa mahamena trolona ka zara inge tsy maheno an'izany akory fa mitaponinona ny orinao voaniditra ny trano ao dia izany ny henoko voalohany. Dray zay tokoa fa henoko. Zay vao heninao fa fofoninona ary zany sanatria inge ka toy ny fofopaty. Tena miala tsiny aloha ary Ndrina fa tsy tamana ato ka fa hoaiza ianao aleo aloha ka lakilia fa hiaraka antsika ka fa izy ary zany nanakorotana tato amin'ny biraoako tato mbola tsy nisy niditra tato mihitsy raha tsy vo izao ka jereo ange fa nasavoritany ambony ambany mihitsy ny atota taratasy rehetra tato toy ny hoe nisy tadio tafiditra tato mba marina moa mba hampio kely araha pirina any reto dry fa lasa izara ny solomaso tato tsy noentin'ny senody ve anka najango tato amin'ny fitoerany tato nefa ne tamin'ireny fotoana tsy naissance ireny dia tsy mba nikitikitikininenina mihitsy atato reto dosie reto ihany no nikitiako misy zavatra nasainy monsieur rivonjereko manko tao amin'ireo dia izy ary zany nanakorotana sy naka ny solomaso fampiasako tato mahagaga zany ka roa miadanao ihany so mba disy toerana kosa nametrahanse azy zay aloha fa andeha hamonjy ny asa koa hitao miasa saina be ianao tato ato fa nisinina ry Ndrina misy zavatra hafahafa mihitsy ato ry mialy tena hafahafa maninona tsy fantatro hoe misy mahatoto ato sa misy inona fa zay zavatra apetraka amin'ny toerany tokony hisy azy rehetra dia tsy fantatro fa miova toerana daholo aza miteniteny foana ka zany toy ny hoe misy mamindra nefa tsy misy olona kotra ato somba ianao kosa ary ny diso fametraka ka tsy olona dala velively ary mialy mbola arisaina tsara fa tsy hoe olona very tadidy akory ka mahagaga zaniko hatramin'izay tsy nisy an'izany tato aminao ka zany indrindra nge ny mahagaga zay no mahalasa ny saiko ary ty fofona maimbo tsy misy iainana isaky ny amin'ny 12 atoandro ty mba inona tena misy zavatra tsy mahazava amiko ry mialy marina eny ary ka inona ary ny azoko anampinanao tsy hitako hoe inona inona moa no tokony anampinao nefa misaotra anao ihany aloha ny amin'izany tsy misy tokony hisaorana ki malala mbola tsy nisy ninina vita kokoa reny taminao nefa ianao dia misaotra sahady ianao aloha izany inona zany ve dia tsy ianao misy olona mamindrana izany mety vahino ato amintsika izany vahino ato amintsika e fa ahoana ny fandrenesanao azy toy ny hoe avy any avaratra ilay feo kiraro oay avy eo indray ohatra ny atao andrefatrano indray
ary ohatry ny atambara varana. Tena tsy mazava tokoa Ndrina ka. Zany ianao ve zany indray le fofona maimbo makararo iny? Ndrina, tena misy zavatra hafahafa tao aminao ato. Teo zanatry ve ka? Tsy mino an'izany aranga. Andao tsika hiala ato ka. Tena tsy zaka iaina lato. Mba marina moa e, andao hiala ato. Ndao ary. Dia izany letsy mbola tsy nisy tranga toy izany tao an-tranoko tao raha tsy vo izao. Nandritra ty herinandro ty moa zany Ary ny amin'ny alina nefa manao hoana? ny amin'ny alina aloha lamina tsara treto e. Ay kosa fa ny amin'ny atoandro manomboka eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 sasany io misy fihetsehon-javatra. Ary somba angatry dia mondra ary manakorotana an'izay aho e. Aza miteniteny foana le tsy rajonina atsika an'izany. Fa zany no maninona azy no anangarany ka. Dia tsy haiko aloha le tsy fa eritreritra ihany ny ahy iny e. Nareo mantsy toa nisy olana talohan'ny nahafatesaniko. Raha ny filazan'ny olona aza dia toa hoe arahatra-pitiavana avy amin'ny senga na tonga aza namono teny e. Sitrapoletsy ny azy izy nefa leo fiainana. Sitrapo tokoa moa zany. Saingy tady teo fa na tsy ary voafitaka tamin'ny se izy iny Fa ela ve tsy mahita resaka akoatran'izany? Tsy manako lazaina fa ilosako aloha se. Mbola be koa ny asako ao. Fa ino ty ataonao? Ay, manaitra be koa ianao zany ka. Fa ahoana reto labozia mirehatra mameno trano reto e. Amin'io indray fofona raha manitra ela tsy ho zaka vao miditra amin'ny varavarana. Aza be fanontaniana ianao fa midiry e. Dia akatoy ny varavarana io. Ka mahagaga any reto zavatra miravaka atao trano reto e. Raviravina zao toy. Ravina riry eo e. Dia aza lefa lavitra amin'ireo ny sainao fa zavatra natoron'ny olona hoe mandroaka lolo on'ireo. Ndrina, maninona nefa ianao raha miala ato amin'ity trano ity e? Hiala ato raha dia ho aizy e, tranon'ny dada sy ny eny angety e. Sa tianao hanofa trano a? Ka maninona moa raha izay no ampilamin-tsaina anao? Ary inona aloha ny antsonao ahy e? Hiteny aminao aho hoe maninona moa ianao raha mba matory aty androany alina e. Ka manahirana amin'ny dada sy ny eny zany Ndrina. Tsy kesy anao ny mbola tsy vita ninina akory e. Ka tena mijaly ange ary mialy e. Misy manindry sy manan-kenda foana amin'ny alina. Fa nanao mikofiana indray zany? Efa ho 3 andro izay e. Zany? Isaky ny amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 sasan'ny alina eo no fisehony. Zany hoe mitovy amin'ny fisehony amin'ny atoandro ihany ange zany e. Eny e, misy aloka mainty be manaloka eo anoloko eo. Dia tsy tafahetsika. Avy eo dia hitako zao mihitsy izy miakatra eo amboniko manindry ahy. Tena sandeha monsy zany Ndrina. Dia tsy haiko mihitsy rery mialy manomboka matahotra mipetraka ato. Zange efa manoro-hevitra anao e. Mitadiava trano. Dia avela oloso bobongolo eto ny trano mba efa natsaraina. Ikarakara ny ty angeny tena nametrahan'ny dada sy ny eto an-drenivohitra e. Ndrina, ampanothao. Dia ny vola hofany ihany nandoavanao hofa-trano isam-bolana. Ka isy olotamana viato raha tahaka an'izao ny zava-misy ato e. Aza lefa lavitra aloha ny fisainana fa izay ahafahana ato aloha atao. Ary
aleo aloha ampiasainy reto fanafody tany amin'ny arako foto reto fa somba mandaitra tokoa e. Teny afalohalika tia ny ranombarika. Tsy maintsy atao izay mety. Roa herinandro manko aho zay no tsy mba nahitan'izany atao hoe torimaso zany fa dia tongotra mikiatrokatroka sy olona misioka foana no ianoko mandramaraina. Amin'ny efatora maraina fomba misy fotoana kely atoriana. Tena mafy aloha no mahazo aho. Allô? Manao anenao ao? Mbola milamina aloha hatreto e. Manomboka amin'ny 12 alina eo manko ny tena fisehoan'ilay feo anakirary sy le sioka lava be makarary sofina. Minao fa mandaitra kosa ireny fanafody nomeny dadakotanao reny e? Olona efa tena mpitsabody gasy koa izy na manko iny. Eny e. Zay aloha ny irariana fa efa tena mijaly angy ary mialy e. Marina e. Eno a. Mivavaka ho anao a. Satroko ny anotrina anao foana na dia mampatahotra ary ny any aminao. Saingy sy navelan'ny dada sy neny mihitsy le tsy aza mandefa fisainana amin'izany ianao e. Tsy manome tsiny ianao a. Marina ihany ny raray aman-dreninao e. Mbola ao atokantrano izy ireo ianao ka azo ny fihezina tsara. Ka izay indrindra ne. Chéri o. Ahoana ke? Tafandrimandry ianao fa te atoro be masoko. Eny aky malala. Bisou. Bisou mamy be ary efa miraika 12 sy fefany alina zao. Mety mba hilamina kosa angambaka. Ny sofiko ary ve no mamorona sa misy mandondony zany e. Tena misy olona mandondona ao ambaravaranao zany ka. Somba mialy ary manao sangy ratsy fa efa ho ambaravarana izy le mody ny antso teo e. Iza no tonga ty hatrano amin'ny ora tahaka an'izao? Fa izy zao e. Izo Saya ianao izy e. Mialy ve? Savy dia tsy fantatrao e. Ai Mpamosavy. Mpamosavy ianao ngamba e. Mialahy tao sao tondrahako ny rano mangotraka ao a. Dia miteny azy zay. Zay le kiraro mangindra. Fa izy zao e. tianao fantatra nga? Feo aniza moa. To feo efa eko a. Feo any Diamondra ngamba zany. Diamondra. Aika, tena mafesa-be lohako. Tena misy tokoa ny angatra ka. Dia andositra fa tsy hijanona ato ah. Hoavy Indri ary to indrina. Miala tsiny letsy fa manelingely lalahy. Tsy maninona ka. Ao, mandrosoa e. Mahazo toerana. Misaotra letsy mba ho miarany mafana aloha fa ela ho fatiny miatsika. Andraso ary fa orosoko dite se. Vetivety misaotra letsy
sahirana indray alako. Tsy maninona ka fa hono ary se a misy inona no tonga amin'ity andro alina be ty se? Tena mafy letsy mahazo arotsona. Tena mafy letsy. Fa ahoana fa misy inona? Tena misy letsy niangatra. Korotany diamontra foana letsy isan-kalina. Tsy zakako tsony ny androany. Dia izao vaky nandositra ty amin'ny lazo. Zany ve? Fa manahoana nefa fisehoana izy tao e? Le kiraro mikatrokatroka, mandombaravara ary dia ny feo an'izao no mihainoko miresaka amiko letsy ry John. Mampiorokoditra izy zany ka. Dia ahoana hozy izy tamin'ny seka? Tsy haiko letsy tsy eritreritra an'izany aho. Ka inona zany no vahaolana ho resiny seny amin'izany e? Hitady trano letsy aho. Raha pitso dia raha pitso ihany. Tena mety aloha zay. Fa ono aloha ry John. Hoe ahoana zay ry se? Sao dia mba afaka metranao ty amin'ny lahy aloha zany dia 2 andro fotsiny ary mandrapahitako trano fotsiny letsy aho. Tsy maninona mihitsy ka. Sady raha matovady koa nge mbola afaka ray volana vao tonga aty e. Tsy misy olana. Tsy misy olana ry se a. Natao hifanampy ange ny mpinamana e. Misaotra letsy aho. Zao raha misy ny ilaina dia aza misalasala miteny amiko. Tena misaotra lahy letsy aho. Zay fa monjo ny fandriana koa ry ahy e. Ato ny efitrano misy ato. Eny ary ka somba nisy zavatra tsy nety nataonao taminy ary mahatonga azy manangatra ohatr'izany? Tsy nanao ininona tamin'ny ary mialy aho. Arak'izay efa nolazaiko anao dia izy no nisisika hiaraka amiko saingy zaho moa tsy nity azy intsony. Fa nareo efa niaraka taloha izy ianao ne? Eny efa niaraka izay saingy taloha ry zany e. Fa hono tena tsy zanako tokoa ve le tao akibony aloha e? So ianao mandainga amiko mantsy. Mialy aho. Inona ary no ataoko mba hinonao aho? Tsy mino ny saiko fa mandainga amiko indriny. Zanany le tao akibony ny tovavy iny. Toa lasa saina be hoa ianao mba lasa saina fotsiny aho hoe ve ka tena misy tokoa matoto e. Ary nanao ahoana aloha le trano nofainao? Mety ka 2 hetsy ariary ny ofany. Dia tsara sy mahasarika anao ve aloha e? Ny any anaty trano ny any ivelany? Tena tsara e. Tsara izany. Efa niresaka tamin'ny John koa dia izy no anampy aho amin'ny fitaomana ny entana sy ny fikarakarany e. Rapitso dia rapitso ihany. Hay kosa aleo fa hanampy anareo koa zany. Misaotra ke malala. Misaotra indrindra letsy ry John tamin'ny fanampiany lahy. Tena mananamana tokoa letsy manana ny lahy. Tsy misy tokony isaorana izany se a. Mbola veriko hatrany fa fifanampiana ny fiainana. Rehefa misy zavatra manahirana mety mba ila vonjany amin'ny sekoa. Eny marina aloha zay e. Fa manahoana aloha izy eo e? Inona moa zay ka? Fa ny trano vaovao e. Mbola misy mampatahotra ihany ve sa mba efa nilamina tsara? Milamina tsara aloha hatreto e. Alina manko dia natory tsara tsy nisy mpanelingelina. Tsara kosa zany ka. Zay aloha fa ilozako kely indray ary aloha se. Somary mbola be koa ma tsy ny asa miandry ao ka tsy azoko ilozana mihitsy e. Eny ary e. Ary aleo alaminy reto fa tena mikorontana ambony ambany izy zany. Salany hoe ninina asa ritaka foana ny zavatra lamiko ato.
nefa tsy akana lagy tsony e. Ay zay to filaka ty maina mangiry firatra amin'ny tariako. Nino afa niangatrikala tsy vaniny izany. Aleo asiana fandosirany e. Ozay, fa misy inona ry sea? Fa misy inona e? To sepitsepitra be se zany fa misy inona ho a? Misy mamelaka letsy ao amin'ny birao koa. Mamelaka? Eny e. Eny. Inona e? Iny letsy ry John, iny letsy a. Inona ho a? Iny mivoaka ny varavarana iny tena diamona ny ty iny a. Tsy misy an'izany io. Aiza zay io? Ny masoko letsy ny mahita. Iny manao akanjo fotsy mirebareba lasy iny e. Tena diamondra ny ty iny a. Diamondra letsy a. Andro atoandro be taky ve de sanatsika iseho amin'ny seny lolon'ny tompoko vavy e? Raha fisehony letsy zao a. Amin'ny raika amby folo mahery zao. Ampio a letsy ry John. Inona letsy ny ataoko a? Matahotra letsy a. Ie, tongava ty mihitsy aloha ianao fa toy ny olasadala nge izy ato e. Eny ary fa ho avy ahy e. Fa iza ny antsololahy fa iza ny antsololahy io e. Tony aloha e, ny antso amin'ny aly ary sea. Hita eo zay ho atao amin'ny sea avy eo. Aza misahirana amiko nareo fa tsy manina. Nilovako fotsiny hatramin'ny marary e. Aza mihetsiketsika aloha se fa io mandefa afatra ho antsika ty io mialy. Ahoana hoana izany e? Tsenao eto ambavady. Hitsena azy any ambavady vetivety ary tsy avelan'ny sécurité miditra ty mantsy izy raha tsy tonga eny ahy e. Mba nainganary e. Indrina? Diamondra fa avy izany feo zany e. Indrina tsy vanina mpamon'olona dia sahalana ny sady asy ny zanako. Diamondra fa aiza ianao e. Tsy anilanao ty ahy e. Aleo fa hopofoko aminao ny finosiko. Ray tanana mangatsika be no manana fisafony lamosoka. Tanana mangatsika be. Mevitra mantsy ianao fa ho afa be no. Kay mialahy ianao e. Mialahy ianao a. Indrina fa maninona ianao? Indreo ary mialy. Fa maninona misy inona ho Fa mialahy ny andro manalina aho ahy. Andao aloha entina any amin'ny dokotera ty ry Monsieur John ka. Ay, ka andraso ahy fa milina fiara vetivety ahy e. Angakaingany ianao e. Dia tonga dia hoety makany amin'ny fiara izy. Toerana misy azy ty e. Tovoninkazo daholo tsy jereny masoko. Misy olona tsy azo vitsy izy. Tovovavy izany. Azafady ngely tovovavy e. Azafady efa aiza ty toerana misy azy ty e. Aty akoatra ianao ry Indrina. Mety koa ty ianao mba ho fantatrao fa eny kasam-bary aty dia nisy fitarana masina ny fiainako. Diamondra. Izy indrindra ty ka miverinao manko fa ho tapitra treo ny tantarantsika ireo a. Tsy Indrina, mety koa milevina mandrakizay rehefa hitakasy fijaliana mavesatra nomena olan'izay. Eny fa na dia mifofona hatramin'ny aiko aza. Sara natolotra anao e. Tena mifona rery Diamondra. Mifona aminao Eny e, mandray fifonanao a. Saingy lafo vidy loatra ny anay mianaka nalatsakao e. Jereo ange ty somby mihaiko tsy manatsiny e.
tozazakely mafaty mafatifaty kokoa saingy vitananao amino azy olo tsy vaniny ianao Rindrina titena tsy vaniny ho avy masika aminao a tsy vaniny ianao e dia mondra Ndrila nofy kay nofy nanofy ratsy anga ianao tena nanonofy any Diamondra ary mialy a nanonofy azy tezitra be a mety volo koa manalika anao fa aleo resahako pastera dia ivavahana indray ianao tsy mila an'izany ary mialy a tena tsy mila an'izany a tsy miendrika akoho izany a tena verevitra tanteraka ary John tsy hitako tsony izay fomba anaovako any Jim na za koa range malahelo azy a saingy tsy hitako izay fomba atao aminy tena efa memahi andro manalina mihitsy ange izy ry mialy e asa ianao raha mba mahatsikatra an'izany John tsy ampatoriany angatry Diamondra andro manalina ane izy e tena korontaniny tanteraka mihitsy fa ny tena olana koa dia tia izy to tsy mety hoentina any amin'ny fivavahanako nefa izay zao ny hevitra hitako fa mahomby aminy tsy mety izy e efa niezaka ny nandresy lahatra azy fa tsisy ninina tsy mety izy arono a maninona raha anaovana fombafomba indray ohatra eny amin'ny fasany Diamondra ka raha tia vao maika akendaina eny amin'ny fasany iny dia ao tena tsy samanitsaka n'izany fasany Diamondra izany kosa aloha e tena masidolo tokoa mantsy raha kiarakely ka rehefa tsy hoeny ianao dia aleo izay rolano makenika dia izay angambako Ndrina Diamondra salama tsara ve no sy ny olontianao fa ny masoko ve ny mandrosa tena Diamondra ty tsy mandrono masinao ka izy indrindra ty i Diamondra le sakaizanao fahiny olona efa maty ange ianao e efa maty ianao ka matory ary ve Ndrina sa maninony to tsy mitazatazana eto andavarangana eto isaky mankaty aminy ama dia tsy mba mipetraka ao an-tranon'izany fa dia eto andavarangana eto mahitako azy Ndrina ody tsy izy Ndrina tsy maty fa matory olona efa maty ianao e matoto angatra melahy ianao ka tsy ala e ahoana moa ny lazanao fa efa maty olona efa maty ianao e sady tsy Diamondra koa ianao fa devoly mpisantoko ianao melahy ianao ry satana nga devoly miseho masoandro ianao fa tsy Ndrina ve zany mitabataba be zany mbala mahiny izy zany ato devoly ngambetsakany Diamondra rety Diamondra le sakaizanao fahiny tadidinao moa nanaovanao tadidiko tsara e novonoko ianao ny ratsan-tanako folo ny namono anao e izay tsy inoko fa ianao io manina tsara fa iny za zavatra lazay Ndrina izany tsy mihitsy zany ianao fa Diamondra tsy Diamondra zany ianao ka efa maty Diamondra za mihitsy ny namono azy efa tsara levenana izy e mampalahelo ahy ianao Ndrina melahy ianao hiditra ao aka Ndrina mialy vonjeo ary mialy Andriamanitro
fa manina ianao Ndrina fa manina ianao Ndrina Andriamanitra fa isa manakena Ndrina Ndrina wa io isa luanga funzera uller funzera Allô fa misy inona ary mialy a funzeo atrana funzeo afatorana tsy mahatsiaro tena tatrana ato angetriny dia efa niantso ambulance ave ianao mbola tsy niantso fa miforaka be ny lohako ilao lasa dala mitonia aloha ianao e mitonia aloha fa ho avy a dia mety ho ambulance aloha hitondrazainy amin'ny hôpitaly eny ary za ela ianao fa mikorotana ny saiko tsy ho ela ka sao dia zao ihany a dia ho avy fa inona mihitsy tianao atao ako Diamondra kanao ary raha izay ny tianao mifantatra ka tonga dia alaivoary fa fijaliana etre aza maika fa miandro fotoana zavatra etra mbola mila mijaly tsara aloha ianao vo araiky satria takizany koa mifangirifirirana ampitondrainao aho mifona ry ary Diamondra mifona ry na ndray ny fifonanao ary tsy ampiverina ny any mianaka mihitsy ny fifonanao noho izany dia ny maky any ny mendrika anao fa ngaha efa ela be izy io ny tsy natsiaro tena ary mialy efa ora ray mahery teo angambizay dia inona ny zavatra tsy karitra ao talohany nahatorana azy io sa izy efa torana ny hitanao nitendrery izy mitendrery toy ny hoe misy olona miresaka aminy efa tsy hitako avy eo dia milaza izy fa misy manan-kenda azy ony amin'io izy tena mitsipatsipaka be toy ny misy manan-kenda tokoa tsy hitako izay atao fa niantso an'Andriamanitra teo dia ny afarany io izy io torana io zany hoe raha azoko tsara nge zany dia nisehon'ny angadry Diamondra tato indray izy zany ie ka izay mihitsy satria ny anarany Diamondra naverimberiny fafany Diamondra oka hoa Diamondra Jonna indray fa manao Kristy oka hoa mandehana aloha ianao miantso dokotera fa zany hitazona zeto e andeha hiantso dokotera aingy anahy zahy Ndrina dia anainginy ianao fa mivoaka farora fotsifotsy hatramin'ny vavany anie iendre Ndrina Diamondra oka mifony Ndrina vonoa iara vononao tsy amony anareo mianaka ntsony fa tsy vonoko anareo mifona ary Diamondra tena misy zavatra tsy mazava nataony mifona ary Diamondra misy tonga ho azy amin'ny fotsiny koa zao zavatra zao e mifona aho ka ahoana efa manao anse zao efa tsy dia maninona lesy reraka be fotsiny vatako ray manontolo Ndrina misy resaka mba tianay sy John atao aminao resaka inona lazao fa tsy maninona ka zao mantsy fony ianao anarary tsy nahatsiaro tendreny dia nitelila ny anarany Diamondra ianao ary tena naverimberiny vavanao ny hoe tsy hamono anareo mianaka ntsony mifony sy ny sisa ka tsy nisy tsaroko ange zany ry mialy ka ara-dalàna raha tsisy tsaron'se olona tsy nahatsiaro tena nge se tamin'ireny Ndrina somba nisy adalàna nataonao ary tany adalàko inona ry mialy tsy haiko Ndrina
raha nisy ry se zany dia lasa ho anay tsy hamadika ny se mihitsy zay raha zay natahorany se. Eny ary zo ny tena marina ry zareo hoe zany namono any Diamondra. Nzay fa dia inona loatra ny antony nanaovany se an'izany ka reny efa nilazaiko an'lahy reny ange ny olana nahazo ahy tamin'ireny rehefa tena very-hevitra tanteraka dia lasa nanaonao foana dia sanao ve namono olona be voka andriny roa be zao anie zany olona ny finoanao ka vokatry ny fitiavako anao daholo ange zany ary mialy tena nanao tao foana mihitsy se ninona olany se dia tsy tokony namono olona mihitsy se. eny tena diso aho letsorotsorona diso ary na ny enina sangy efa tara loatra ny fahatsapahatinako. tena tsy naposiko nahavitan'izany ianao rindrina. dia tamin'ny fomba ahoana no namono se azy ka? nasaiko tany amin'ny toeram-pisakafoana ray izay izy dia nasiako pozina ny sy ny sotrony. Raha izy ny mody ny rahako nakany amin'ny WC iny naka ny findahako adiny tany. tena navandosy atsano ny asa nyresaka izany fa mankarary loka aza taitra nareo fa efa nefa nisazoko ange ah. maninona tsy ho ela dia higadona ny fotoana aza miteniteny foana rindrina zay asitrana ny se aloha zao ny everiny anao azay fomba rehetra ialany ho asan-demony io amin'ny se zay ary tsy maintsy hoentina any amin'ny resam-pivavahany io vao miva. marina izany draona izay mihitsy ny mety efa impiry ny laza taminareo moa fa tsy mila an'izany tsy miendrika ny hiditra ny fanjakan'ny lanitra tsy miendrika ny alombona kory ny anaran'Andriamanitra satria mpahamon'olona Andriamanitra ry se tsy mandany izanizy zany zay tonga mibebaka sy manantona azy dia raisiny avokoa. Andrina o tsy maninona vera ilaozako vetivety ianao fa andeha hividy andrety fanafody reto milaza no avy eo manko John fa toa ela be iziko. tsy maninona ka efa tsy dia maninona koa nge ay tsisy atahorana reny amiko eny ary azafady indrindra ki malala tsy tia andao anao ahy saingy tsy maintsy mividy andrety fanafody reto dia ny mbola misokatra ny farmasia. tsisy olana ho azy zany mialy za zange maneho fisaorana ho anareo sy John raha tsy nisy anareo mantsy dia zay ny afarako tsy misy tokony hisaorana kia reo afaka mbola tsisy tonga ny tsidika ihany hatramin'izao. Ndrina olo tianao ne ahy tsy misy tokony hisaoranao akory ny amin'izany zay aloha fa lasa eny ary dray zandray le fofona zaka iainana taka izany nefa raha ny amianakary-ndrina raha tsy nao fantatra nososotika ny vatanay no metraketraka ao Diamondra izy indrindra ty finona foana no anarahanao ahy fanontaniana efa tsy tokony hipetraka ntsony izany ary efa fantatro tsara fa amora tahaka izao ny fehiviko tahaka izao manko le orana mahananao pozina andray fa inona nefa ny tsy amononao ahy avy izany fa zamaika ho ahy aminao tadidinao tsara angamba akany ano tsy ny antondriako fa mandrasa kely fotsiny ay marary lohako mavesatra be indray lohako ndrina fa maninona se fa lasa iza koa ary mialy ndrina ndraso aloha iantso dokotera ka tena torany ity dokotera
Fa nanina izy ty John toa tsy mahatsiaro tena tanteraka nge izy zany tsy haiko hoe tsy haiko fa izy efa torana ingeno no hitako teto e. Inona reny ataoko e? Ferevitra tanteraka ary John ampio filivadika nge lohako e. Zoro mialy entina mbavaka ihany no vaolana amin'izao tsisy afa-tsy izay Ka tsy efa mivavaka foana ary vetsika e aiza nefa tsy efa nimbavaka hatramin'izao aiza aza miteny an'izany ianao ry mialy fa tsy takatra ny saintsika olombelona ny fomba fiasan'Andriamanitra. Tsoroko aminao aloha fa tena kely ny finoko e. Tola narabaky teny nge sisindriny Diamondra Ndrina Diamondra alay voa wa Diamondra alay va hoa Ndrina aza-pijaliana Ndrina io ary fa manao kirisy indray aza-pijaliana hoa aingana le dokotera teo ainganao vetivety dokotera Diamondra Ndrina fa inona mahazo anao e ary nisany zavatra manalo ka zany ary miaraka amin'le fofona tsy saka ihany tena tahaka izany mihitsy ilay fofona ao hatrany miraiky ambe 10 alina katroko izao Diamondra Ndrina Diamondra alay ty fa tsy Diamondra Ndrina lanitra mivoaka raha be vavatra masony fonjara dokotera fonjafa mialaina vato Ndrina Matovatiko Ndrina malalako matovato mahireza ry sira mahireza ry mialy izay ny lahatra sanjara eo amin'ny fiaintsika olombelona indray atanjao ny saina reny mialy oko izay ry mialy tsy maintsy hiary tokoa moa zany afaka ianao inantsony efa nanao an'izay fomba rehetra ny sabona azy ange tsika efa nialana eny tsika saingy anjara ny azy ka tsy azo itovina amaritsika ronay ampandreny fanakafiana sy karakarany fandefenana azy herinandro sahady izay nahafatesandriny tsy teliko ny anina fa mangidy loatra amiko ny fiainana na teo aretitra keliko dia leferiko izany satria mafonja loatra ny fitiavako azy izy manko ny voaloham-pitiavako izy ny nahalalako izany atao hoe fitiavany aleo matory reraky ny adi-saina kosa zany tsara tsy ny andriary mialy fantatry fa voavita-kindrina toa koa ndry tilikalatso fanty mamon'olo indri ndrina moandrina malala tsy maintsy nalaiko izy rehefa nahavita namonana mianaka izy dia tsy maintsy ny vitaiko ihany koa namamo azy aza malahelo nefa indry fa efa sambatra eto anelako izy akehitriny tsy fanindry mamon'olo mialy alailako andry tsy namako andry noho izany dia tokony misaotra andry
Finoy ara ho finondry fa tsy manena mihitsy sady ahita andrena malala koa. Tsy hamono andry izany mihitsy satria mandelengelona amin'ny fahasambaranay roa aty akoatrindreko. miala Ndrina efa sambatra aza malahelo ena fa efa sambatra ty hitanao ty zavatra trotrotro ty Ndrina ity ny zanaka izy ty amondra Ndrina dia losanao azany. tsy anjara ny fikary miala dia mondra ny efa voasoratra ao Ndrina ho raha sitraka ao dia omiatsotra ny fifakatiavanay roa. Ndrina eny aza ero manasiraka ao tsy manatino anao tsy matako sy ala tampoko fitiavako anao. mbola io antsika andray androany ry mahalala fa Sy ndao andeha Ndrina. Sotrandranareo ary ahy. Oay Andriamanitra nanofy Andrina. Ie Ndrina sy ilay vehivavy nifamaly taminy tamin'ilay indray andro iny. Enao ve malalaka raha hiaraka amiko amin'ny sabotsy? fa hoaitsika ry sea Hiaraka nahitra voninkazo eny amin'ny fasandriana re a. ay sabotsy tsy maninona mihitsy ka malalaka tsara mihitsy ny fotoanako amin'io. Rono ary se enao mo mahita ny fasany diamondra le sakaizandriana taloha e. ndry fanao inona eny amin'ny fasany diamondra koa ianao ka Anatitra voninkazo e. Samy tiako anaterana voninkazo daholo re fasan'izy roa. fa inona no anton'ny anaovanao an'izany ry mialy? Tsy misy ninina ka mipatiako fotsoniko. So dia mba misy zavatra fenonao amiko indray ary. Tsy misy ninina ho nanofy azy roa fotsiny ary nilaza tamiko Ndrina fa efa sambatra eo anilan'ny diamondra sy ny zanak'izy ireo izy. Nangataka tsodrany tamiko re izy dia izay na naterako voninkazo eny amin'ny fasan'izy roa. Mety ka Misaotra ry John. tsisy isaorany tahaka ny nananako Andrina koa nge no ananako anao e. Mandrosoa e hedre mialy mandrosoa ry sea mazoa toerana Misaotra ka manahoana aloha ny fahasalamana e. tsara fa misaotra e. Fa misy vaovao dia izay no nahatongavako aty amin'ny se io. vaovao mafaly sa vaovao mampalahelo? Azo lazaina hoe mampalahelo nefa mafaly ihany koa. Ka lazao ary fa maika te handrehan'izady vaovao mihitsy ny tenanay e. Ka zao ary voaray asa ny ivelany ary se Izay ny vaovao mafaly mampalahelo kosa dia tsy maintsy sara toerana zantsika mianadahy. ndry atao hoana fa izay mahasoa no ataon'Andriamanitra e. dia mirary soso fanambinana ho an'ny sehatrany ihany koa Misaotra ary se ka roviana ny ainga rapitsy ihany ka metra-beloma ihany koa ny antondiako aty io. raha mety dia anatitra ny seny amin'ny seranam-piaramanidina na rapitsa Zany ay faly be tsy maninona mihitsy ka. Kolo FM nanolotra ho anao teo Angatry diamondra tantara mitoy nosoratany Rado Ndreny Aina. novelomin'ny tapapiroany Christophe Rabearmanana. Niaraka tamin'ny Nivolatina Rajoelsoa ary Saoly Rakotonanahary. Nandray feo 4 nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. tompona ndraikitra sy mpanatotosy tapapiroany